Sehatra ny fahasalamana anjaton'ireo firenena nahazo tombony tamin'ny fanafongorana ny poliomelite tao anatin'ny taona maro izay nanatanterahana izany. Efa misy raha toy ihany koa hatramin'izay ny vola izay napetraky ny Rotary International iadivana amin'izany. Tao anatin'ny 7 taona dia vola mahery $1 miliara amerikana no efa natotony Rotary International amin'ny ady fanafongorana ny poliomelite. Vokany marary efa manentsiny maro ny sitrany. Tamin'ny taona 13 araka izany dia nena 9.9 isan-jato ny polio manerina ireo firenena misy 520 iasan'ny Rotary International. Isan'ny voatra izany nandritra ny tatitra nataony Rotariana Jean-Claude Razafimandry nandritra ny fivoriana azon'ny besin'ny maro atriana fahatelo izay hitotosain'ny Rotary International etsy amin'ny Hôtel Carlton etsy Anosy. Isan'ny lohahevitra noresahana nandritra ity fivoriana ity izay mifandraika indrindra amin'ny feonambe fa 7 ny distrika 92 ny Rotary ny polio. Hatramin'ny taona 1979 dia miara-miasa akaiky amin'ny OMS, UNICEF ary ny fitondram-panjakana maro samihafa ny Rotary International amin'ny ady amin'ny polio. Ho fanamafisan'izany ady izany dia nanangona $200 amerikana ireo mpikambana amin'ny Rotary manerina zao tontolo zao. Nanolotra $570 amerikana kosa ny Fondation Bill sy Melinda Gates. Nahatratra $570 amerikana araka izany ny totalin'ny vola voangana tokana amin'ny ady amin'ny polio izay sahan'ny Rotary International. Tanjona napetraky ny Rotary International ankehitriny ny amezana tanteraka ny polio mba tsy hiparitaka. Mbola mila $5 araka izany ny Rotary International anatanterahana zany.